Araky ny fanambaratsika ombieny tsarotsika tsara fa itompoko la président Tsiranana rehefa naonga ny vahoaka teo amin'ny kianjany 13 mai tamin'ny 72 dia nipetraka dia nilamina tsy nanainga vahoaka na nanao adipoko na nanao zavatra mety mitovitovy amin'izany fa nipirina tany izy mbola nisy nanagidragidra ary izy fa nipirina tany no nataony ny président Ratsiraka raha niongana indroa na 91 na 2002 rehefa niongana dia nipirina tany no nataony aloha farafahakeliny taona vitsivitsy ny professeur Zafy Albert rehefa naongany solombavambahoaka mba tezitra ihany mba nalahelo ihany fa nataony dia nipirina tany nisy azy tany aloha ka nahoana Andriamato Ravalomanana ny rehefa naongany vahoaka no tsy mipirina tsy mipetraka fa mbola manao ny zavatra isan-karazany rehetrarehetra azo ny atao sy hatramin'ny tsy azo ny atao akory ary ataony daholo iverenana eo amin'ny fitondrana fa inona loatra no antony indrindra moa raha tsaraina maso tsy miangatra ny zavatra nataon'Andriamato Ravalomanana mihoatra teo amin'ny fitondrana miolotra am'izay nataon'ny président Tsiranana teo amin'ny fitondrana nanonganany vahoaka azy tena faran'izay tsy misy dikany ny nanonganany vahoaka ny président Tsiranana miolotra am'izay nataon'Andriamato Ravalomanana akoatra ny tsy fitiavan'ny olona ny sosialisma n'Andriamato Ratsiraka dia tsy misy dikany nanonganana an'Andriamato Ratsiraka na ny 91 na ny 2002 miolotra am'izay nataon'Andriamato Ravalomanana ny 91 de hoe fitakina nanovanany constitution mba ho constitution démocratique tsy ifanaraka amin'ny fivapenitra ny ainga tamin'ny taona 89-90 naravany ny fanjakana communiste teto atany indrindra tany amin'ny firenena Tatsinanana ka nitakiny ny rehetra ny anovanany constitution ifanaraka am'izay rehefa tsy nanaiky an'izay na tsy maimaika tam'izay Andriamato Ratsiraka naongan'ny olona tsy misy dikany zany miolotra am'izay nataon'Andriamato Ravalomanana nandritra ny fitotoana teo amin'ny fitondrana toy izany koa ny tamin'ny taona 2010 ary raha tsy nilatsaka ho fidina Andriamato Ratsiraka tamin'ny 2001 dia tsy takan'iny nanjo azy 2002 fa honankasitrahany vahoaka malagasy miolotra am'izany moa no nataon'ny professeur Zafy Albert de voamaika tsy misy dikan'izany raha misy olona niongana sy naongany vahoaka tena tokony hipirina isitrika tanteraka de Andriamato Ravalomanana ka nahoana no tsy misitrika tsy mipetraka tsy mahalala mipetraka tsara fa mbola manao an'ity rehetrarehetra ty tsotra ny antony na manamorisy tsy avonana satria le toetra n'Andriamato Ravalomanana mihitsy no hafa no re filoham-pirenena voatanisantsika teo na ny repoblika voalohany na repoblika faharoa na repoblika fahatelo le toetsainy mihitsy no hafa toetsaina anankiroa tena misongadina no lehibe indrindra ny voalohany de ny fitiavam-bola sy fitiava-karena tafa oatra loatra ka rehefa voelingelina tamin'ny fionganany ny fangorona-karena izay nataony tsy zakany fa mbola tia ny verenana ho tohizana zay ny tsy mampipetraka azy nandritry ny 3 taona izay na manamorisy tsy avonana ny porofo am'izay moa de enitsika tao anatin'ny 3 taona ovina moa ny lazan'Andriamato Ravalomanana fa mbola ananany 4 miliara ny firenena malagasy mbola tadiavy no takina tsy mba hoe 5 miliara 7 miliara fa 1000 miliara mahery no tadiavy no takina amin'ny vahoaka malagasy mampametra-panontaniana hoe fa taiza moa ny tokony ho nahazon'Andriamato Ravalomanana an'izany 4 miliara izany akoatran'izay efa voorony nandritra ny fitotoana na teo amin'ny fitondrana azy
fantany reny pirofo ny tsy vitany hoe tsy nanekeny nandony etra fa raha ohatra ka na nipetraka Andriamatora Valomanana ny nataony voalohany rehefa niongana izy dia nandoangana ny etra tokony ho nalohany ny tsy voalohany nandritra ny taona maro fa tsy vitan'izay hoe mbola tsy nentina alohany ihany fa ireo le ministra nampidiriny amin'ny gouvernemanta mbola miady mafy ny tsy andoavany an'izany etra tokony ho alohany zany ankafiziny loatra ny vola sy ny arena dikan'izany rehetra zany namana Maurice Avonana voamaly nazavaintsika teto nazavainy namana Maurice Avonana ny am'ireo business isan-karazany mbola ka kononkononina sy karakarain'Andriamatora Valomanana any avy any Afrika Atsimo avy any menaka sy ny sisa ka ampikarakaраiny an'ireo ministra ao amin'ny gouvernemanta ireo ary zay mahatonga an'ireo tsy ala ao amin'ny gouvernemanta tsy niala tao amin'ny gouvernemanta satria mbola ilainy le fahefany ikarakarany an'ilay business affaire n'Andriamatora Valomanana tiany loatra zany fangorona-karena sy arembe tafahoatra sy miopapana izany zay aloha ny toetra ny ray voalohany namana Maurice Avonana ny toetra ny ray faharoa dia eo amin'le toetsaina tia valifaty raha tezitra ny président Tsiranana nanalahelo dia naprimin'ny tany am-pony tany ny alahelony dia zay raha mba tezitra nanalahelo ny président Ratsiraka tamin'ny 91 na 2002 dia nitehiriziny tany am-pony tany ny alahelony tany Paris tany raha nalahelo ny président Zafy Albert na mety sorena sy tezitra mihitsy dia nitehiriziny tany ny azy fa rehefa Andriamatora Valomanana ny naongana ka tezitra sy malahelo tsy vita mora izay fa tsy maintsy misy valifaty valifatiny voalohany dia netefany amin'ny vahoaka malagasy satria ireo vahoaka malagasy reo no nanongana teo amin'ny fitondrana tsy maintsy mahita faisana zany reo nandeha ny lobbyinina tatsy taroa foan'ny agoa fa olona manetsy ny sy amanalina no very asa am'izay aleo ahita faisana am'izany nandeha ny lobbyinina tatsy taroa ajanona ny famatsim-bola ny Madagasikara ny fampijanona ny fianakavia miraisam-pirenena ny famatsim-bola ny Madagasikara tsy ampahantra an'Andriamatora Andry Rajoelina na ny ministra amin'ny gouvernemanta na ny olona ao amin'ny asa te fa ny hosahirana am'izany dia ny vahoaka malagasy manerana ny nosy fa izay mihitsy no nitadiavana Andriamatora Valomanana azy aleo tsy hisy famatsim-bola io vahoaka malagasy io dia aleo ahita faisanany fa nanongana ny tenako zay le toetsaina tsy manaiky ratsy mamaly faty ka ny zay toetra anankiroa etsy andaniny ty vola ty mangoro-karena tafahoatra loatra ary etsy ankilany le toetsaina tsy manaiky ratsy mamaly faty ireo toetsaina ireo no mibaiko an'Andriamatora Valomanana ankehitriny anaovany ny fomba rehetrarehetra aloha anelingelenana ny tetezamita tao anatin'ny 3 taona zay fomba anapitena ny tetezamita sy andravana azy ary izay ihany koa no mbola mibaiko azy anao zay fomba iverenany eo amin'ny fitondrana aninony eo amin'ny fitondrana anatanterahany an'ireo zavatra anankiroa reo iverina angoro-karena etsy andaliny ary amaly faty zay nanongana azy etsy ankilany zany rehetra zany namana Maurice Avonana ilay Ravalomanana ilay Andriamato Marika Ravalomanana am'izao fotoana zao ary tsy mahagaga raha mipopotra tampoka etsy serony grevy hafahafa satria efa nazavaitsika fa tsy ankasitrahany ny akamaroan'ny mpiasa nefa dia tereniko masaka fotsiny hoe tsy maintsy migrevy pitarika grevy dia manao fanerena fotsiny ary le grevy dia tsy mba fitakiana zavatra normal azo edikevitra fa fitakiana zavatra hafahafa ihany koa satria flambotsiary nahoana ny misy an'izany misesisesy tampotampoka tato anatin'ny volana vitsivitsy misy tanan'Andriamatora Valomanana
mampiasa vola any ambadika any tahaka an'izay nampiasany vola hatramin'izay ihany namana Maurice Tsiavonana. Tonga eto ampelantanantsika ny dossier anankiray namana Maurice Tsiavonana, dossier zay tsy mba hoe voapirofo fotsiny fa tena ananana ny pirofo rehetrarehetra mamarina azy tsy 100 isan-jato fa 1000 isan-jato. Tamin'ny voanietsika ny fihetseham-bahoaka tamin'ny taona 2024 dia nanao ny fomba anapitehana izany fihetseham-bahoaka izany Andriamatoa Ravalomanana. Misy olona manana kopakisasana aminy any ivelany tsy mahalala an'izany hatramin'izay. Misy namany Amerikanina, Allemand, Sud-Africain vitsivitsy zay miaraka aminy aritokisany tanteraka tsarotsika fa ny tsy matoky malagasy Andriamatoa Ravalomanana ny mpanolo-tsaina azy teny itokisany dia vahiny. Tsarotsika fa nidinika tany Pretoria sy ny tamin'ny farany teo tamin'ny fanaovatsy ny resaka tondro zotra iny na tezitra ny pomba azy mihitsy aza fa ny délégationna niara-niditra taminy tany Afrika tamin'ny fivorian'ny SADC dia ireo vahiny itokisan'ireo reny avoka itokisan'ireny vahiny fa tsy malagasy akory. Ary izy teo amin'ny fitondrana ny tena mpanolo-tsaina azy akaiky dia vahiny. Ny napetra no DG ny Hermady dia vahiny. Ny napetra no DG ny Jirama dia vahiny. Sy ny sisa. Reny vahiny misy kopakisasahana ireny no ny teny taminy hoe fa maninona ny tsipitenao any io fihetseham-bahoaka io. Manana tafika sy polisy ianao valiny, ny tafika malagasy sy ny polisy malagasy tsy manaikitifitra malagasy. Ka rehefa izany ny olana andefasanay vahiny ianao mercenaire dia reny asaina mitifitra fa ka alefaso fotsiny karamany. Ary dia ireny vahiny hitatsika azo sary teto Madagasikara tena ny baiko na tezitra ny miaramila malagasy, ny tafika malagasy tsy nanao coup d'état fa nanao désobéissance militaire satria tezitra fa nahoana ny tovahiny miaraka aminy eny amin'ny 13 mai eny Analakely hatrany Tsaralalàna ny Sotro 67 hectares. Nahoana ny ireo vahin'ireo ny tena ny baikobaiko eto Firo, ary nahoana ny ireo vahin'ireo ny tsy miambahamba itifitra variraraka. Nahoana ireo no nitifitra variraraka teny Antaninarenina namana Maurice Tsiavonana. Taiza ireo vahin'ireo olona nafarana Andriamatoa Ravalomanana no karamainy vola viaiza ny nampalahelo namana Maurice Tsiavonana mipotra ny dossier ankehitriny fa tsy vola avany posiny raiko ity nanakaramana olona itifitra malagasy fa vola mpanjakana, vola ny vahoaka malagasy. Nalefa tamin'ny 17 février 2000 ny vola 2009 $550 000 américains. Tsy ho tenenitsika ny numéron'le compte ary tsy tonontsika ny anarany fa gagany any amin'ny banque centrale satria avy any amin'ny banque centrale ny namoahana ny vola ny mena baiko. Gagany tao amin'ny banque centrale fa tsy araka ny fomba fanao fa ny gouverneur rehefa mahazo baiko avy any amin'ny lehibe any ambony any amin'ny filoham-pirenena dia tsy maintsy miteny hoe baiko avy any amin'ny filoham-pirenena tia ny notiny io ny tsoniany nanome baiko alefasiny virement vola toy izao. Fa tamin'ity tsy namoaka ny anaran'le nanome baiko azy ny gouverneur ny banque centrale, tsy nampiseho ny copie an'ilay noty nilay antsony ny banque centrale hoe donneur d'ordre, fa dia nalefa. Nisy antony lazaina official lazaina hoe namoahana ny vola io namboamboarina fa nagaga sy matalanjona tao amin'ny banque centrale. Lay vola $550 000 navoaka tao amin'ny banque centrale dia nalefa any amina kontin'olona tsy tokony ho andehanan'izany vola izany. Kontin'ny ambassadeur ny Madagasikara tany Afrika Atsimo tamin'io fotoana io. Zany no nampiasana ny vola mpanjakana malagasy
ny ampiasan'Andriamatora Valomanana ny volam-panjakana malagasy amin'ny zavatra tsy aroa moa de efa novakin'ny Banque mondiale Batsila na hoe mandroaka amin'ny kitapom-bolam-panjakana izy ampiasainy amin'ny zay ilany azy fotsiny fa tsy amin'ny raharam-panjakana malagasy akory, tsy ho an'ny vahoaka malagasy. Ary efa nitenenintsika fa hatrany amin'ny 2004 nefa nanao inspection ary namoaka rapport d'inspection ny inspecteur général d'État hoe misy 680 milliards francs malgasy tsy mazava ny nampiasana azy. Mbola 2004 zay, mbola 2 taona ny ekaran'Andriamatora Valomanana teo amin'ny fitondrana ka maika ny 7 taona. Zany ny fomba nitondran'Andriamatora Valomanana n'ity firenena ity ary ny mampalahelo ny vola ny vahoaka malagasy no anakaramana olona amono ny vahoaka malagasy. Fa tsy taitra izy miteny ankehitriny hoe de mbola iverinao kandida indray ny tenako ary. Tsy niova Andriamatora Valomanana. Neveri ny vahoaka malagasy fa ny lesona sy ny afatra nomeny ny vahoaka azy tamin'ny taona 2004 de mba ho neritreretiny sy misainy ny ovany mitsy aza raha ilaina saingy araky ny teniny namana Maurice Vonina hatramy voalohany teo mbola ilay Andriamato marika Ravalomanana tamin'ny 2001 no marika Ravalomanana tamin'ny 2002 mbola ilay Andriamato marika Ravalomanana tamin'ny 2002 mbola tamin'ny 2004 fa mbola iny ny Andriamato marika Ravalomanana iny tamin'ny 2009 fa tonga ny 2012 tsy vitan'izay tsy niova Andriamato Ravalomanana fa tsy iova na oviana raha izao profo rehetra miseho zao mijerena de tsy niova mihitsy ary tsy iova na oviana zany Andriamato Ravalomanana. Lay Andriamato marika Ravalomanana nampitondra faisana ny vahoaka malagasy tamin'ny fangoronana ny areny no nampitondra faisana ny vahoaka malagasy tamin'ny fanapahana ny AGOA, tamin'ny fanapahana ny famatsimbola avy any ivelany. Fa mbola izany Andriamato marika Ravalomanana zany ihany no mbola marika Ravalomanana amin'ity andro iresahantsika androany ity, ary mbola io ihany mbola izany olona izany no mbola ho marika Ravalomanana. Nazava ny zavatra nataony, nazava ny antony nanonganany vahoaka malagasy azy, saingy mbola izany namana Maurice Vonana no eritreretiny ho averina ka mahamay azy mafy iverina eto Madagasikara, iverina eo amin'ny fitondrana dia ilay Andriamato marika Ravalomanana zay tsy niova akory fa mbola tia vola sy arena tafahoatra ary bakony toe-tsaina amalifaty. Zay zany no mbola Andriamato marika Ravalomanana atrehny vahoaka malagasy ankehitriny. Efa natrehny vahoaka izy nandritry ny 7 taona, natrehny vahoaka izy tamin'ny 2009 fa mbola izany Andriamato marika Ravalomanana zany, zay zany no mbola atrehny Madagasikara am'izao tsika miteniteny zao.